Nanatanteraka fitokonana teo amin'ny esplanade Akatso ny maraina teo ny syndicat-ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eo nivon'ny fampianarana ambony sampana Antananarivo. Fanairana ny tompon'andraikitra mihitsy fanatanterana teny nomena dia ny fandoavana ny karaman'ireo mpampianatra mpikaroka efa misotro ronono sy ny fitazonana ny ora fanampiny no antony sy tiana no tanteran'izy ireo izay efa anjato ny ireo mpampianatra mpikaroka voakasika izany fa nisy ihany koa taoriany sy tiana ny lohaparendasy ny arahany sesesy tamin'ireo mpianatra nampahafantarina azy ireo ny olana tena sidrainy mpampianatra. Zay ny amin'ny vaovao iny fa mbola eo amin'izay vaovao ny fampianarana ambony izay dia Nilaza ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika fa efa nampiharina ny fangatahana raketin'ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2024 momba ny mpampianatra mpikaroka ary andalana ihany koa ny fampiharana ny fanatsarana ny tombontsoa omena ireo mpampianatra mpikaroka ny sotro ronono. Ho an'ny minisitra tompon'andraikitra dia tsy tokony hisy intsony ny fitokonana ataon'ny syndicat-ny CC sampana Antananarivo. Vola ravoafy sy tsirako toarso. Tsisy antony intsony tokony mbola hisy fitokonana tanterahan'ny syndicat CSS sampana Antananarivo hoy ny ao anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa raha ny fanazavana noentin'ny minisitra efa nampiharina ireo fangatahana raketin'ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny 2024 momba ny mpampianatra mpikaroka ary andalana ny dingana ho fampiharana ny fanatsarana ny tombotsoa omena ny mpampianatra mpikaroka amin'ny sotro ronono. Raha ny tombotsoa dia ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny tena nahazo tombotsoa maro tamin'ity fitondrano ity satria décret efa tamin'ny 2009 tsisy nanatanteraka izany rehetra ity fitondrano ity ary be dia be io décret ny tombotsoa azo amin'izany ary ny sasany ara dia vao tamin'ity janvier ity zany satria natao tsikelikely tamin'ny fifampiresana izany fifampiresana daholo na tomombana izany ary samy miarany aiky na ny CSS national indrindrandrindra sy ny maro an'izy amin'ny mpampianatra mpikaroka fa lehibe ny vitan'ity fitondram-panjakana ity tamin'izany fametrahana amin'ny toerany mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra zany Androany no nankalaza ny andron'ny vehivavy ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa diabe zomba ary fifanankalozan-kevitra entina jerena ny toeran'ny vehivavy sy ny fampandrosoana no tanterahana mikasika manokana ny toeran'ny vehivavy amin'ny fikaroana dia nilaza ny minisitra fa efa miatsara izany. Ny atao ministera eo amin'ny Antsasamanila latsa-datsaka fotsiny vehivavy zany hoe raha ny atao ministera dia efa kely sisa dia atratra ny felitra le hoe 50-50 zany ny mpiasa ato amin'ny ministera hitantsika amin'izao satria latsaka kely fotsiny ny Antsasamanila ny isan'ny vehivavy eto izao. Raha nisan'ny vehivavy ao anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa indray dia nilaza ny minisitra fa efa tsy lavitry ny tanjona iraisam-pirenena 900 lehilahy ary 900 vehivavy.